Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia vonona amin'ny fiatrehany ny fividianany antoko Tima raha ninambara ny deputeny boriboritany fahenina. Etsy andaniny izany dia milaza ihany koa ity antoko ity fa mitohy ny tolona sy ny fanohanana ireo sindika samihafa izay mbola manohy ny fitakiana. Vola Ravavy sy Tsirakotoarsan Atrany. Tapitra ny etsikeny amin'ny parvy Analakely fa mitokosa ny tolona ataony Tima hoy ny député voafito amin'ny boriboritany fahenina Rasoanoro Malala Orasa nambarany ihany koa fa vonona amin'ny fiatrehana ny fividianana ny mpiaradia amin'ny marika Ravalomanana saingy takin'izy ireo ny siny mangarahary amin'ny fanatanterahana fividianana ary ny fitantanana ny seni. Ny farana tokoa ny etsika teo amin'ny parvy. Ny etsika no farana fa ny tolona izay nikelezanaina dia tsy hitsahatra raha tsy mahazo ny valiny arak'izay tandrify azy avy na ny syndika na ny vahoaka tsirairay. Ny vahoaka tsirairay dia nangatakary ny angavy ny amin'ny hoe mba asiana fijerena manokana aloha ny ao amin'ny seni satria mbola tsy mazava tsara ao an-tsainy ny vahoaka malagasy ny mialatsiny amin'ny fiteny hoe ny transparence rehetra ao anivony ny seni mila izany transparence izany vahoaka malagasy mbola mitolona ny amin'izany vahoaka malagasy ary izay sitrapon'ny vahoaka sy ny fahitany azy tokony tsy ho lavina ny vahoaka no Andriamanjaka dia tokony ho valiana araka ny etaeta ny vahoaka. Mikesika ny etsika ataon'ireo syndicaliste nilaza ny parlementaire Tima fa manohana hatrany izany. Ohatra ho amin'ireo syndika raha tsy laza afa-tsy ny an'ny mpampianatra mbola betsaka ny zavatra takin'ny mpampianatra ary tena mampalahelo mahavaky fo tena mahafantatra mpampianatra ny tenanay fa arak'ireny filazan'ireny teo amin'ny parvy kapa skobidou ny fitafiana tsy zarizary ny sakafo tsy mandeha amin'izay loha inona ny antony tsotra ny antony hoe ny grille indiciaire mpampianatra dia tena ambany dia ambany ary izay ny takin'ny mpampianatra hoe maninona moa raha ampiviana avokoa ny grille indiciaire ny mpiasa-panjakana ary io ny ady tena takiny ny mpampianatra tsy hisy ny dangana be mpiasa ny finance hafa ny grille indiciaire polisy hafa ny grille indiciaire ny gendarme hafa ny tsabo hafa ny mpampianatra hafa ambany dia ambany. Arak'izany tsy mifarana ny tolona ho an'ny fanovana izay ataon'ny parlementaire Tima ary manohana hatrany ihany koa ny fitakian'ireo syndika izy ireo raha ny fanazavana no ety ny député ny boriboritany fahenina Rasoanoro Malala Orasa androany.